Mahakasika ny tontolon'ny fampandrosoana ny firenena kosa ao anatin'ny sehatry ny fandraharana ihany koa ary dia nitondra ny programan'asa ny teo anolohan'ny solombavambahoaka ary ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika salatsala ny tsy tamin'ity androany ity programan'asa izay tafiditra feno ao anatin'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Ravak'Andriamanalina sy Mamsira Samuely. Asa miisa 5 hetsy no foronina ao anatin'ny 5 taona ary atao laharam-pameana ny tanora sy ny vehivavy. Hoy ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika sy ny salatsala ny androany. Raha nampafantatra ny programan'asa ny ministera tantaniny teto amin'ny antenina ra-pirenena ny tenany. Amafisina ihany koa ny toerany sehatra tsy miankina ny fandraisana anjara amin'ny fanarenana ara-toekarena ka tanjona ny ampiakarana ny fandraisana anjara ny indostria amin'ny arkarena faobe mahery ny 520 isan-jato amin'ny taona 20 sy 20 raha toka 420 isan-jato izany amin'izao. Misy ny soro-dalàna napetraky ny ministera anatrarana izany. Ireo soro-dalàna lehibe anatratrarana ny tanjona. Fanapariana ny indostria manerana ny faritra. Fanatsarana ny lalàna sy ny fampiarana azy. Fametrana zone industrielle mifanaraka amin'ny filana. Fanamafisana sehatra ifanjaisana akaiky amin'ny mpandraharaha ara-toekarena. Zany hoe misy anay ligne verte zany mba ahafahana mifampiresaka raha misy réclamation ataon'ny mpandraharaha dia avetrany dia jerena ny miezaka zay mamany ny raha. Fanatsarana ny tontolo ny fandraharaha. Fampirisena ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Fametrana ny lalàna hampiroboroboana ny fandaharana atao anatiny code des investissements. Raha nanao tombana ny toerany sehatra ny tsy miankina teto amin'ny firenena misy dia maika fa tsy misy vokany vantana tamin'ny sehatra ara-toekarena ny fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina sy ny indostria nanomboka ny taona 20 ka hatramin'izao. Miendriky ny arkarena faobe dia tsy misy fivana firy ary saika mandrafitra ny 30 isan-jato hatrany ny sehaperana voalohany, 14 isan-jato ny sehaperana faharoa ary 19 isan-jato ny sehaperana fahatelo. Miaiky ny ministra fa olana ny tsy fahampiany asa izay miamafy vokatry ny kirezina lovan'ny firenena. Efa lany andro ihany koa lalana amin'ny fony fandraharahana, tsy ampy ny fototra-drafitr'asa ary mena ny fatokisany fandraharaha eo amin'ny fampiasam-bola. Isan'ny nangatany ny solombavambahoaka ny atrika ny fiverenandroany ny fametrahana fepetra etitra manoloana ireo mpandraharaha vahiny indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Miantso ihany koa izy ireo amin'ny tokony hanomezan-danja ny indostria malagasy raha mihoatra amin'ireo indostria vahiny.